fiadanano ny tantarantsika androany dia mitondra lohateny hoe reseo amin'ny soa ny ratsy. Indray andro dia nisy pastera iray nanantona loholona iray tao amin'ny paroasiny. Izy io dia nitantara fa nialina lasa teo ilay mpanampy Louis dia niditra tao an-jaridainan'ny presbitera ary nangalatra sobika fehim-poma. Ilay mpangalatra dia nisy vavolombelona nahita izay tsy salasalana mihitsy ny teniny. Misaotra anao aho hoy pasterany amin'izay resadresantsika izay. Avy eo nampitady ilay mpanampy izy. Tonga tsy nisy fanahiny izy satria i pastera dia nampiasa azy foana tamina asa maro isan-karazany. Ilay pastera dia nanomboka niresaka tampitiavana tamin'ny Louis, nanontany vaovao momba ny fianakaviany, ny tsirairay amin'ireo zanany marobe. Tafaresaka poma mihitsy azy izy ary nanontany an'ity lehilahy ity raha manana tahiry izy. Namaly ity mpanampy fa tamin'ity taona ity ireo azo pomany dia tsy nanome vokatra mihitsy. Noho izany tamin'ny endrika tena tsotra indrindra dia namaly azy pastera. Ndana miazakazaka ny tranonao maka harona fa ho fenotsika poma avy ao an-jaridainako ny haronao. Ho ataoko surprise amin'ny zanakao. Ny amena ny tarehin'ilay mpanampy. Nanday izy fa menatra nefa tsy neken'ilay pastera ka voatery nandeha naka ilay harona. Ary vetivety teo dia nidina tao an-jaridaina izy niaraka tamin'ilay pastera. Rehefa mijery azy mamindra, ohatrany toa mamindra kasarotana sady mamafa andrina dia ohatrany hoe misy vato be ao amin'ny ranjony. Finjinjana be dia be ny natao ary nitafotafo ny harona. Zao ngia Louis hoy pastera, hoento ireo dia aza dino mampamangy any amin'ny vadinao sy ny zanakao any Tsy naharitra intsony ity lehilahy mampalahelo ity. Feno fisafody fotoana izy ka niankohoka teo amin'ny pastera ary niaiky ny adisony. Nanomboka tamin'io andro io lasa olom-baovao izy, nisokatra tamin'ny filazantsara ny fony. Tamin'ity ora tsy hay-adonona ity no daty ny ovan'ny fiovampo izay azoko antoka fa tena nisy marina. Ny niandohany dia ny atsara-panahin'ity pastera ity izay tena mahakasika tokoa tsy avy amin'ity farany fa avy amin'ilay mpanampy ity tantara ity ao amin'ny epistiliny Paoly ho an'ny Romanina 12:20 dia voalaza hoe fa raha naona ny fahavalonao dia omeo hanina, raha mangetaheta dia omeo rano hosotrony. Fa raha manao izany ianao dia anangona vaina feo andohany. Eny ry namako, andao hianatra marina ny ratsy amin'ny tsara isika. Ny tompo anie hitahy antsika.